zany fanano fankatoavana an'Andriamanitra zany hoe amelomany ny finonao, anokafany ny fonao. Andraisanao zao afatra ampitondrainy ahy ho anao zao. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Toy ny mbola manohy ny taom-baovao sika vao volana faharoa amin'ny taona zao, ary dia mandray ny fanamteran'ny tompo ilay teny fikasany fahizay nataony hoe hotahina mihoatra ny firenena rehetra nanao. Dia zao izy Genesis 17:10 manorina ny fanekenanao. Hoy ny andininy fa fito hoe ary aoriko ny fanekeko aminao sy ho amiko, mba ny tanànako mandiny anao hatramin'ny tanàna ka fara mandiny. Manorina ny fanekeny aminao ndray. Lay Andriamanitra efa nampanantenanao fitahina mihoatra. Tao ianarana kely zay nataony tamin'ny Abrahama aloha. Iny diny voalohany hoe ary dia niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra ka niteny taminy. Niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Na inona zany Abrahama? Niseho tamin'ny Andriamanitra dia nanina zany Abrahama? Nahita ko nisehoany ve ko tsy mahita? Raha tsy hoe jamba izy, jamba ka Abrahama? Mahita. Azany nanovana ny anarany Abrahama ho Abrahama. Lay anarana faharoa le hoe Abrahama tina dia hoe rain'ireo maro nahita. Dia mahita ny heviny mino isika tamin'ny fotoana. Dia niseho tamin'ny Abrahama Jehovah ka niteny taminy hoe izaho no Andriamanitra tsy tohana. Rehefa namaky ireo karazana boky maromaro manazava momba an'izany hoe fisehoan'Andriamanitra zany, dia i Bonhoeffer, pasteur mahafantatra azy tsara, i Bonhoeffer no nateny tahaka zao hoe ary fanetretena fatratra ho an'ny docteur amin'ny théologie zany nyteny zany hoe tsy ny hikarohako izaho an'Andriamanitra no atao hoe teolojia, fa ny nahitako azy tamin'izy niseho tamiko. Ny atao hoe teolojia dia ny nahitako an'Andriamanitra tamin'izy niseho tamiko. Dia hoy Bonhoeffer hoe tsy mahay ahy zany, tsy hoe mahay be a, tsy hoe olona manatsaina be a, dia nikaroko an'Andriamanitra dia nahita azy, fa nahoana? Izy no niseho tamiko. Hoy Bonhoeffer. Ary mamaky ny bokon'izany lelan'Andriamanitra zany mahita fanambarana finoana tahaka zany ao amin'ny bokiny. Dia za zany tsy ndrazay Bonhoeffer ty efa zany laza azy. Za zany mba deuxième Bonhoeffer ho anareo hoe le premier théologien c'est tsy arakareo azy zany. Ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Bonhoeffer zany no atao hoe manao théologie. Hoy Bonhoeffer fa tsy zaho nikaroko azy. Karaha zay no sa no takarana dia hoe le premier théologien c'est Abraham. Merci, azonareo tsara izy. Izy nisehoan'Andriamanitra dia nitenenany. Ary fatary tsara io itenenany io zany lay
fanambarantena ataon'andriamanitra revelatio ataon'andriamanitra. Ary zany ny teolojia mahazo mandray mahatakatra ny fanambaran'andriamanitra ny tenany. Zaho ny Jehova tsy toa hoy Andriamanitra. Raha atao teny tsotra azo sika tsara de hoe tsy misy tahaka azy, tsy misy mahatohitra azy, zaho n'Andriamanitra hoy Jehova. Raha atao akaikikaiky nylay teny fanefa de hoe izy many tsy ao ndray ianareo izy manotomboka sy Andriamanitra fa tsy misy azy. Fahaleriny zany fa nitovy ny fitenina ianaka mianaka hoe izy tomboka sy Andriamanitra. Zany fanekena zany natonga ny Abrahama naninana ozy ny sotramasina andreo rehefa avy nanisehoan'Andriamanitra Abrahama ka nitenena iny zaho n'Andriamanitra tsy toa dia naniny Abrahama niankoroka. Zany ny fanetretena rehefa avy mahazo ny fanambaran'Andriamanitra, rehefa avy tafahoana amin'Andriamanitra, tsy manao tahaka ny nataon'ny Fariseo any amin'ny Luka 7:20 misy soratra anao Andriamanitra fa tsy matahaka ny olona rehetra. Zaho manao tsy fadikaina isan'andro, manao ny ampafolo-kareko aho tsy misy eko zany ndray Fariseo. Tsy zany ny vrai théologien, ny olona tena miona nahita an'Andriamanitra. Fa ny olona nahita an'Andriamanitra tahaka ny Abrahama dia niankoroka. Tena io dia tena vobe mihitsika protestante amin'io, peta be mihitsika amin'io, tsy mahay miankoroka amin'Andriamanitra zany. Mbola tadidiko ihany zay zanakanabaviko zay neveu ny dadany mo katolika dia izy lasa nanao rehetra. Ny anabaviko vadiny dadany protestante mananaraka andray dia nanao pretra zanakanabaviko io dia no amasinina ho pretra izy tamin'izany natreko maso. Henoko foana ny namako mpiara-mianatra fahaizany hoe nanao rehetra dia le vita ny fanamasinana azy fanaovana le voady farany ho an'ny tompo. Fa io tena natreko maso mba niriko iry mba ho tonga am'izany ny fijekema amin'ny fotoana zay mba hoe iny fa anoka tena ho an'Andriamanitra ho mpitandrina ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Inona natao izy ianao? Inona ny fanao? Miankohoka amin'ny tany, miankohoka eo ianao ary tsy hoe lohalika mitsatoka dia manao zao midafoka amin'ny tany mihitsy miankohoka mitongotra mitsotra lavabe ry dia ao ianao miankohoka ao. Dia eo ny mpitokana anao, mpanokana anao, mpanamasina anao ho tonga amin'izany laharany zany no manao ny asa an'Andriamanitra rehetra aminao eo. Tena niriko fatratra mihitsy ary mbola manana andro kely toko hoe ahafahako miady varotra aho mangataka amin'ny tompo aho tongako amin'izany ny fijekema rahatra zay amin'izay adihevitra atao. Rehefa tsy anao ny fijekema dia anao zany foana ny ahy rehefa miteny aho miadihevitra ka tsy arahanany ahy nefa za le sy latro nandre tompo zay tokony izy dia ataoko ny ahy miankohoka manaiky an'Andriamanitra. Mampime kely io i Abrahama io ary sika io mampime kely io makaresakely ery amin'ny andininy 7:10 eo amin'io Genesis toko 7:10 io mampime kely Abrahama io. Ary sika io mampime io nanina koa Abrahama io nitsiky dia niankohoka Abrahama ary nitsiky dia nanao hoe hiteraka ony ahy zao za efa zato taona zao ary Sara izy io fa 9 taona io niteraka. Manino izy io? Mino sa tsy mino? Zany sika io, sika miankohoka, io sika manaiky, io sika milaza hoe tompo alleluia, io sika io tsy
tahaka ny abrahama matety tsy nanaovan'andriamanitra rehefanao de atao fa rehefa nitranga tamin'ny sara vatiny a ny anjely ao anatilay sara somary mitraga eo no masombe anjely fa i abrahama no mandray an'izy telo miralana namangy azy teo lay mitoerany de miteny reo telo miralana reo amin'ny taona tahaka zao zany ny heritaona ty lazay amin'ny taona tahaka zao zay abrahama de iteraka zazalahy aminao ny vadinao izy ny vadiny sara eny sara ao anatilay zany ao anatin'ny tranolay inao zany tantrakisy zany tranolay zany sao de mieritrehitra le lay fanaovana moka oatrano fa tanty le fetana mitrondra miazakazaka reny zany de eny sara tao anaty tanty tao a le fitenin'izy telo miralao hoe amin'ny taona tahaka zao amin'ny heritaona tahaka zao a iteraka zazalahinao ny vadinao de naniny sara ny me mihitsy tsy mino tsy niady mafy any sara natahotra an'izy telo miralao tsy mea de nanome mihitsy anao ka izy ny anjely a tamin'ny sara toetsika itovoko toetsika io eto moa le mpikamana ataon'ny komite ny fadimy amby roapolo taona miaraka taminay taona amin'ny fivina milazana tamin'izany hoe mila vola ohatr'izao tsika miavana am'izao trano zao de ho iny komity tena nanaitra io a aiza pasterana hitana zany volo zany maty aho a io olona io ve de tsy mino fa an'andriamanitra zao rehetra zao any Jehovah ny tany zay rehetra hoany de tsy mino ve io olona io na ny tany any tsy ndray mahana ny tany izy ny volo indroany manontelo piro zany any fanontaniana aiza ry pasterana hitatsika zany volo zany ampatezera-pinoana fatratra ny namaliko azy hoe avy amin'ny tompo zany no azokanazy amitsika io aza matahotra ianao azo hoe zany fahatezera-pinoana zany mily biady tezitra amin'ny teny avy amin'ny tompo no azotsika an'io de misaotra ny tonton teo a vita jusqu'à 1 ariary ny vidiny tanàna zay le raha zany vita avy tamin'ny tompo zany saoratsika an'andriamanitra tsy mino a i abrahama zao izy fa izy abrahama zany efa manampy ray taona raha vakinao ny andiny voalohany toko fa fito ambin'ny folo fotoana marina izy sivy am'y sivy fotoana izy fa i abrahama io izy miankoka amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo oa zao zay efa ainao aby reny mandray an'ilay fanambarany anjely telo miralahy io zany iresaky io a heritaona hoirana ny fanambarana aminy hoe iteraka zazalahy amin'ny aminao zany mivadinao ampitsanga ny fiainanao zany izy zanako zay narary enina comme Nathalie atao hoe nifo e teny frantsay zany enina ohatsy ny nifo narary izy io de tena veritraina mihitsy fa vola tsy toko tsy forona isan-kerinandro tsy maintsy tadiavina fa ilaina fanafody alafo de lafo sady mahery be fanafody atao amin'io araka ny filazany azy araka ny fijeriny azy de hoe mandany arena fotsiny afa tsy ho sitrana akory sena namangy azy zay de zao noteny tamin'ny anaka sitrany tompo ianao tsy mampiasa telefôna moa azy zay nefa fanarahantsika fa raha sokafako ny SMS nalefanjanako nanao ny famantarana farany analizy farany de milaza zanako hoe halleloia sotra ny tompo afa sika la mianavavaka amitsika tsy ny zanako zany so ianao mieritrehitra hoe angamba izy antantarako anao zany de namaly koa aho amin'ny taratany amin'ny SMS ko hoe halleloia de raika manakizay andriamanitra amen sika nalay zanako
arak'izay i Abrahama io antsin'Andriamanitra io ataoko aminao ny fanekeko ary ho aminao sy ny taranaka ao mandiby ianao hatramin'ny taranaka mandrakizay. Ary isy mpanjaka hivoaka avy eo aminao, tsy mpanjaka be dehibe fa mpanjaka ivoaka avy eo aminao. Dia miverina mankany matitoko voalohany nylazay matitoko voalohany eo fa misy mpanjaka taranaka Abrahama ho avy. Ary lazay ny apôstôly Paoly izy mikaratiana toko telo mandritsika tsy tahaka miteny amin'ny taranaka ho an'ny maro fa amin'ny tarana kao toy ny milaza mitokana dia izy hoe Jesosy Kristy io ny apôstôly Paoly lay mpanjaka taranaka Abrahama. Lay fanekena ataon'Andriamanitra zany a tsy fifanekeny mamitoka c'est pas tsy mamoakoly Andriamanitra ny tenany zany fa rehefa nanao fanekena izy ary zay ny teny nampatsiny fanan'Andriamanitra ny zanako mivavaka tamin'ny fiavy saotra masina teo hoe izy tsy mitsoka ny fanekena ary tianao ataovy ho fahatra ifararanao hoe io fanekena nataon'Andriamanitra io dia tao amin'i Jesosy Kristy ny tanteraka. Raha tsy tonga Jesosy, raha tsy nanaiky Jesosy, raha tsy izy dia tsy mahazo anjara amin'izany fanekena nataon'Andriamanitra azy aminao sy ny taranakao hoe Jehovah ataoko ny fanekena. Raha miamiko dia aminao ny fanekena. Le raha miamiko zany a miepiny dia hoe raha zaho manao fanekena dia tsy mitsoka io. Raha miteny izy raha niamiko inona ny ao an-tsainao am'zany? I Jehovah miteny raha niamiko dia ianao zany itenenanao zany inona ny ao an-tsainao? Ary ny aminao ianao le anao va fanekena manao ahoana? Izy tsy mitsoka ny fanekena ary ianao ay tsoka lava ny fanekenao an'Andriamanitra mitsoka lava vonoana dia efa mitsoka aza ihany zao Andriamanitra zao tsisy orana dia efa mitsoka tsisy Andriamanitra mihitsy zao mitranga rehetrarehetra zao manatsoka ny fanekenao an'Andriamanitra daholo. Ary ny tompo a fanekeny tsy hitsoahany mandrakizay efa nanaiky izy dia tsy miala amin'izany tonga hatramin'ny farany. Lazaiko tamin'ny zanako nangataka vavaka omady anao tamin'ny zoma azafady ohatry hoe omaly ny zomady androany sabotsy tamin'ny zoma hinao anteny Jesosy farany teo ny azo fijaliana manana ako mandrakizay ny teny tompo hoe manana ako mandrakizay ny teny tompo iny hoe vita vita en bon temps en fotoana vita amin'ny toerana rehetra na iza nay zay misy anao vita io famonjena io ary vita amin'ny lazaiko anao teo hoe nona maninona amin'ny toejavatra rehetra vita io famonjena io zay manakizay. Dia mba hazo zany fanekenao an'Andriamanitra zany dia mba metetsy ianao mba ho isan'ilay miazona koa ny fanekenao an'Andriamanitra. Aza tahaka ny Abrahama hoe etsy izy miakohaka manaiky etsy izy miakohaka maninona tsy mino ary marina fataranaky Abrahama sy lioka toko sy mifolo andiny fahafolo hoe nio no tonga ty toerana ty famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa tena zanaky Abrahama mihitsy amin'ny fotoana anankiray manaiky miakohaka amin'ny fotoana anankiray ay zany koa ve dia omarina hoy ianao mantsen'Andriamanitra sofa tsy ampikin'Andriamanitra amin'izany fitsoatsoalavanao zany ny ataterahany le teny fikasany ary zay no
tsy milika apôstôly Paoly lazaina amle hoe raha avy amin'ny lanàna miteny ny lova dia tsy azo am'izany ianao, fa avy amin'ny teny fikasany io tanteraka atao amin'ny Jeso Kristy ka na ny lalàna azy resy Jeso Kristy izy nitakiny rehetra vita hoentombo. Any amin'ny Romana toko 10:14 ny apôstôly Paoly nampilazana an'izao asa natakatso ndao kejerena fa sao dia sahirantsika mamaky azy rehefa zay mba mamaky raha sendra mba mamaky Romana toko 10 ndao vakina hatramin'ny 9 voalohany hatramin'ny 4 ihany fa za natahotra efa hijanona sady io mino aho fa mifantoka tsy mandefa SMS na nanao FB akory ny zanako araka izay atahoran'ny olona. Romana toko 10:9 voalohany ry lalahiko ny fokotsy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjeny fa vavolombelony reny aho fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka amin'ny fahalalana fa satria tsy mahalala an'Andriamanitra tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa Kristy no farany lalàna ho fanamarinana ho an'izay rehetra efa kina vakina ihany zany ety Kristy ny farany lalàna dia avy ny olona dala mampianatra anao rehefa hitanao zany efa tonga Kristy tsisy ilana lalàna tsony ho izy tsy maneno zany anao tsy ilaina tsony ny dito folo ho izy efa tapotra atao amin'ny Kristy ny lalàna tsisy onge zany tsy zany ny hevitra io zay manana ny tompo afaka mahatanteraka zay takiny lalàna. Fa ivera kely maty amin'ny Romana tsika fa toko 9 mba hazava tsara zany retirety ny paster zany Romana toko 9 ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny 4 fa ao an'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananena no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana fa zay tsy hay ny lalàna satria ny nofo nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka niendriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilay lalàna amintsika zay tsy mandiaraka ny nofo fa araka ny fanahy ao amin'ny Kristy zany sika ny filotsika ny Kristy zany no hahatanterahantsika zay takiny lalàna rehetra. Amin'ny fiteny tonton teo hoe farany tena farany hamarana ny toriteny zany dia hoe ahoana no hatanteraka izany hoe ianao no mahatanteraka ny lalàna amin'ny alalan'i Jeso Kristy. Jaona nahazo nio Jaona zany le teolojianina nahazo le fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny voalazan'ny Deutéronomie 7:9 zay hoe fa an'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra fa zay ambara kosa dia atsika sy ny taranantsika nambara n'Andriamanitra tamin'ny Jaona ary vitatsika tsenjera isan'andro Jaona toko 1:12 aza mamaky ao anaty baiboly tao tsenjera amiko kely hoe Jaona toko 1:12 tsy mahay io fa zay rehetra nandray azy dia ino elo asan'ny apôstôly toko 1:17 ary azy hery nareo avy amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina zay rehetra nandray azy toy meny hery ho tonga ahay ahatanteraka zay ilainy lalàna amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao zay raha tikany izy ny fandraisanao an' Jesosy zany azonao ny fanan'Andriamanitra dia azanao mankato mandaiky mahatanteraka zay takiny lalàna aminao tsy anao no miezaka tsy anao no manao tahaka zao anao mba ho masina tsara dia hoan'so manahoana nareo tsy mahazo mijery so mahita zava-polo tain'Andriamanitra nareo ho aminao ny fiadanany tompo saky zay mifankahita zao
misy amboamboarinao zany lazanao fa mba masina ianao tsy avy aminao zany fiany mahamasina anao fa tsitsika andromanina teo iza mahamasina anao jesos aomponao de na mitsikitsika azy anao masina koa fa tsy rehefa mitsika anao de tsy masina tsomo zany mahatonga sasany tsy mitsiky mihitsy sao lasa efa masinana izy jesos mitoetra ao anatinao io le miraisinao zay na rehetra nindray azy de men'andriamanitra hery ho tonga zanak'andriamanitra rehefa niraisinao izy ekenao fiainanao izy de mitoetra ao anatinao zao natonga 10 mitoetra ay zany ao anatinao ovina androany any mandrakizay na aiza na rovina amitoejafatra rehetra zay foana rehefa manao mandrakizay anao ataovy eo an-tsainy zany amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny toejafatra rehetra ao aminao ny tombo falifaly ianao ao ny tombo malahelo ianao ao ny tombo ao an-dakozy ianao ao ny tombo any ananiny ianao ao ny tombo fa niaza inona any ananina ao de maninony zany efa tsy hotiana lazaina ny toerana marobe tiana lazaina de any ananina fotsiny de any fa maninona anareo izy any ananina azonao le mandrakizay le mandrakizay zany tsy fotoana fotsiny hoe fitiavana mandrakizay fitiavan'andriamanitra de hoe fotoana ihany eo an-tsainao manomboka androany jusqu'à la fin fa ny mandrakizay amin'ny baiboly de amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny toejavatra rehetra mandrakizay zany mahatonga atsika afaka manatona ny tompo a na rovina na aiza na mitoejavatra manao ona satria tia mandrakizay ianao eo ampangalanana loka ianao toejavatra zany tsy ianao mandrakizay andriamanitra de afaka mibetraka anao rehefa aveo nangala doka tsy hoe mananatsira kory amin'ny toejavatra rehetra tianao andriamanitra de afaka miverina amin'ny foana ianao na rovina na aiza na mitoejavatra manao zay le fitiavan'andriamanitra anao azonao tsara ve zany mba tsy atonga anao isalasala anatona amin'ny tomponao amin'ny fotoana sy toerana toejavatra rehetra ka atonga anao sanatria andaikany de voly fotsiny hoe izy anao ngefa tsy hainao n'andriamanitra tsony dinanao anony akianao le nanao azao iny de anao mamaly azo fady fitiavana mandrakizay nitiavan'ny tompo ahy amin'ny toejavatra rehetra nanota teo fa afaka mibebaka ao satria izy mbola tiavy zay le mandrakizay n'andriamanitra zay etahiny tompo zany andraisanao ny fanekeny aminao zany etahiny tompo zany fitoeran'andriamanitra tsy mitsoka amin'ny fanekeny aminao zany ary teny ny farany tamin'ny Genesy 7:15 amin'io perikupatsika io ary ho andriamaniny aho itsy izy toetra ho andriamanitra amen